Alahady fa 17 ny volana septambra mbola mikafalina trany tompolazy tompoko vavy no tsy tena tokatranonao amin'izao alahady hariva izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery ko atolotra antsika ny arahaba ary asaina mpanajanytsika anaraka ny fandarana amin'ny ity hariva ity resaka tontolo ny baolina kitra ny taranja baolina lavalava ary ny vaovaon'ny baolina kitra avy any ivelantsika ao anatin'ity fandarana ity fa etontsika manomboka ny fotoana aloha amin'ity hariva ity dia ny tontolo ny taranja baolina lavalava niditra teo amin'ny andro fafito ny fiadinan'ny tompon-daka ny ligina analamanga tamin'ity androany ity resy ny 3FB resy tamin'ny mokafoy nanoloana ny IRC 4 no 5. Navotany radadatoa tany anaty Antsomara ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra na ny IRC izay nandresy ny 3FB tamin'ny mokafoy 4 alao feny teknika sy faiza manao ny mpilalao no nasehon'ny rotota tamin'ity fihaonana ity. Minitra vity tsy faranany lalao dia fanitarika tamin'ny 5 no 3 ny 3FB tao anatin'ny segondra farany tsy faranany lalao no nanao adisoana tsy azo ivalozany ialahy mpilalao an'ny 3FB voatsara ny radadatoa io hors-jeu io izay nampitsombadika nisa 4 no 5 ka nivoahan'ny IRC mpandresy tamin'ity fihaonana ity. Raha nery dalao tamin'ny ankapobeny dia niady ny lalao ary ny famalina tanteraka ny fanafiana ny fandombiasana ihany koa ny nitarika nisa teny amin'ny solaitra be. Hatreto aloha na dia resy aza ny 3FB dia mbola tsara hoterina trany eo amin'ny laharana roa voalohany mifanosika eo amin'izay laharana roa voalohany izay ihany koa irzareo avy eo amin'ny TFM Manakasina ny Tamy Manosy be ny IRC ary ny UAS Cheminot. Toy izao ireo vokatra hafa nomontsan'ny Cheminot tamin'ny isa mavesatra 270 no 220 ny Matadore tamin'ity androany ity ny saraka Adsala 220 no 220 kosa ny 15 family sy ny Stade Olympique de Lemirna ny TFM Manakasina na Bakely Manohatra kosa nandresy ny TFA Anaty Azo tamin'ny isa 20 no 220.